Izay ny amin'ny resaka fahatratrarana bala tetsy Analakely fa efatra mianadahy no voasambotry ny polisy ihany koa avy eo nevon'ny suite tsara lalàna no ny resaka alatra fitaovana informatika tao amina orinasa tsy miankina iray teny Ampahibeny nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny ary ny talata 10 febroary lasa teo kosa izy ireo no voasambotra. Lehilahy roa sy vehivavy miisa roa no voasambotry ny polisy avy eo amin'ny suite tsara lalàna noho ny resaka alatra fitaovana informatika atao amin'ny orinasa tsy miankina iray etsy Ampahabe ny talata 13 febroary 2024 lasa teo. Voaroaroy ho nangalatra ordinateur portable, ordinateur de bureau ary imprimante miisa teo amin'ny 700 teo eo izay mitety bidy 309 tapitrisa ariary izy ireo. Taorin'ny fitoriana dia voasambotra ny lehilahy iray antsoina hoe Angelo 730 taona tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny service logistique atao amin'ity orinasa ity ny alarobia 14 febroary 2024 tao ampiasana ihany. Voasambotra tao ampiasana ihany koa ny vehivavy miisa roa 720 taona sy 220 taona izay commercial ao amin'ity orinasa ity hatrany sy lehilahy iray 230 taona ampiambina ilay toerana ary voaroaroy ho prêtre kombakomba tamin'ny famoahanareo entana marobe ireo. Tamin'ny fanadihadiana azy ireo dia niaiky ny eloka vitany izy ireo. Efatra amin'ny taona 17 namoahan'izy reto ny entana ka rehefa rivariva tsy misy mpiasa intsony no anaovan'izany. Varotan'izy ireo amin'ny Facebook ireo entana alatra ireo amin'ny atsasabidiny. Lehilahy iray nipetraka eny Antanimena ny tena mpandray ny ankamaroan'ireo entana alatra ireo saingy tsy tratra tao intsony izy. Efa nahavitany reto mpangalatra reto trano sy ny vidianan'ny fiara avokoa ireo vola azony rehefa nigazan'ny polisy avokoa izany. Natolatra fampanoavana an'io alatsinainy 9 febroary 2024 izy reto.